ny toy ivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara mamaky ny baiboly ary ny fikambanana mampiely baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao? Andro fahaefatra. Faly miara-mantsika rehetra indray ry havana izay afaka mijery sy mandray izao fandaharana izao. Mamatonalina 420 sy 20 no mamangy anao indray. Ivavaka sika alohan'ny hijerentsika ny afatry ny mamatonalina androany. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao izahay manana an'izao fandaharana izao mba hahafahanay mampita ny afatry ny teninao. Ilainay ny ampaherezy ny teninao Tompo ary mangetaeta izany indrindra izahay. Koa ampiteneny ty mpanombo tsy mahasoa ampita ny afatra indray avy amin'ny teninao amin'ny alalan'izao fandaharana mamatonalina izao. Dia ho anao ny dera sy ny lazary ny voninahitra ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ho aminay izay miaino sy mijery rehetra ny fiadananao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Mamatonalina 420 sy 20. Ny tenin'Andriamanitra angalantsika afatra dia araka ny Lioka 9 manomboka amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Andeha ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary io koa Jesosy tamin'izy rehetra, raha misy tahanaraka aoka izy andany tenany dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka hanaraka. Fa na iza no tahamonjy ny ainy dia avery izany, ary na iza no avery ny ainy noho ny amiko dia izy no hamonjy izany. Fa inona no soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao aza kanefa very ny ainy na maty antoka izany izy? Fa na iza no menatra azy ny teniko dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahiny sy ny an'ny rainy ary ny an'ny anjeliny masina. Fa lazaiko aminareo tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no ndeha hifampaherezantsika amin'ity mamatonalina indray maka ity. Ny andininy novakitsika voalohany izay novakitsika teo dia miteny ny Tompo manao hoe raha misy te hanaraka, izany milaza fa safidy manokana ny fanarahana an' Jesosy. Miteny mazava i Jesosy hoe te hanaraka azy. Tsy noterena ny olona hanaraka an' Jesosy fa safidy izany. Dia midika izany fa ny finoana, satria amin'ny finoana no narahana azy. Ny finoana dia tsy lova na fomba fotsiny fa tena fanapahan-kevitra raisina isan'andro. Raha te hanaraka an' Jesosy sika dia mila manapa-kevitra mazava. Ay ny fanapahan-kevitra, tsy misy olona afaka manao ny fanapahan-kevitra amin'ny toerako. Safidy malalaka avy amiko ny hanaraka an' Jesosy, ary Jesosy manasa antsika hanaraka azy. Tsy noterena ny olona hanaraka azy fa zao fanapahan-kevitra raisina isan'andro. Isan'andro satria nahoana? Satria isan'andro isika dia misy safidy tokony ataontsika foana. Misy fanapahan-kevitra tokony ho raisintsika foana, dia eo indrindra no anatoana antsika ny Tompo anontany azy ny lalana tokony aleha. Inona ny safidy endry araka ny sitrapon'Andriamanitra dia manapa-kevitra araka izany sitrapon'Andriamanitra izany. Izany no manaraka azy. Dia manohy Jesosy Kristy manao hoe aoka izy handà ny tenany. Manahoana moa izany mandà ny tena izany? Mametraka an'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny fiainanao. Tahaka ny miteny amin'Andriamanitra na amin'ny Jesosy Kristy Tomponao manao hoe tsy izaho fa ianao. Amin'ny zavatra rehetra ataoko tsy izaho fa ianao. Zava-dehibe izany. Noho izany dia vonona hanova ny toetra tsy mety rehetra, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, na mandany anarany, na tsy mamendrika eo anatrehany. Izany koa no midika manao hoe miala amin'ny sitrapon'ny nofoko. Izany hoe tsy ny sitrapoko
fa ny sitrapony a dia izy Andriamanitra izay nofidiako ho tompo sy mpamonjy. Hoy Jesosy Kristy tao Getsemane hoe raiko raha sitrakao dia esory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Araka ny Lioka 2:20. Zany hoe Jesosy koa dia nandany tenany teo anatrehan'ny rainy. Ohatra amin'izany fandavana ny tena zany dia Jesosy Kristy mihitsy. Jesosy Kristy nandany tenany dia niteny izy tamin'Andriamanitra hoe aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Zava-dehibe zany. Dia hoy ihany ny tenin' Jesosy Kristy fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony zay naniraka. Jaona 4:9-7. Tsy nidina avy tany an-danitra hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony zay naniraka. Zany no alaitsika tahaka amin'ny fandavana ny tena. Raha te hanaraka an Jesosy isika dia mila mandahy ny tenantsika, ny sitrapony ny nofontsika, zay rehetra iverintsika hoe ty mahafinaritra zao ihany, tsy ny sitrapoko fa ny anao. Dia Jesosy Kristy no ohatra amin'izany. Sika rehetra dia manaiky fa Jesosy Kristy ilay mpampianatra atsika no lehibe ary tokony alaitsika tahaka amin'ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy no ohatra amin'ny fandavana ny tena ry havako. Noho izany aza misalasala, aza be sitrapo andahan'Andriamanitra, fa zaho tahaka an Jesosy Kristy aoka isika koa hianatra andahy ny tenantsika. Dia mitoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe hitondra ny azo fijaliana isan'andro. Ino zany azo fijaliana zany? Maro ny mihevitra mantsy hoe ny azo fijaliana dia ny zavatra mafy andalovana, mety aretiny io na fahoriana tonga ho amin'ny tokantrano, misy havana namoy na ny aretina mandazo atsika ho mpandriana, dia zay ny azo fijaliako. Ny tena azo fijaliana ry havako izay ambaran'i Jesosy Kristy eto dia fahoriana zakaina noho ny finoana. Zava-dehibe zany. Noho ny fankatoavako ny sitrapon'Andriamanitra, noho ny fanarahako an Jesosy Kristy amin'ny lalana hitondrany ahy, dia indraindray tokoa dia mandalo fahoriantsika amin'ireny, mandalo fanesoana, mandalo fanenjehana, mandalo zavatra maro samihafa izay tsy maintsy aretana, satria noho ny finoana no andalovantsika an'ireny zavatra sarotra ireny. Ao anatin'izany tondra ny azo fijaliana zany tsika dia mila manana fanoloran-tena sy fandeferana, fijoroana amin'ny marina na dia sarotra aza. Tsy mora hatrany angery havako ny mijoro amin'ny marina. Ventesintsika izany hoe hijoro amin'ny fahamarinana, izany hoe hijoro amin'ny tenin'Andriamanitra, hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mora mandrakariva izany, ary enjehintsika noho ny amin'izany aza matetika ao amin'ny toeram-piasanao. Ianao tsy mety manao kolikoly, enjehiny ianao amin'ny toeram-piasana, mety afindra toerana lava, mety afekite mihitsy azy sy ny sisa. Zay le hoe fijoroana amin'ny marina na dia sarotra azy. Noho izany dia mazava safidy le azo fijaliana. Azoko avela dia tsy mankatao an'ilay tenin'Andriamanitra zany hoe mitondra ny azo fijaliako, fa tokony entiko, ary raha entiko dia mety handalo fanenjehana, mety handalo fahoriana, saingy tsy ahoako fa manapa-kevitra ny hitondra ny azo fijaliako. Hoy Jesosy Kristy raha hitondra ny azo fijaliana izy, tsy misy manaisotra ny haiko amiko, fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana hanolotra azy ary manana fahefana akazy indray. Izany didy zany dia azoko tamin'ny raiko. Tahaka antsika rehetrarehetra, azonao atao tsara ny manolotra ny ainao ho an'ny tompo, ho an'ny finoana. Azonao atao tsara koa ny tsy hanolotra. Ao anatin'izany ny fanenjena rehefa manolo-tena isika hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Azontsika atao tsara ny manolo-tena hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Azontsika atao koa manao hoe za tsy hanao, fa za tsy hitondra le azo fijaliana. Dia izay le safidy ny mitondra ny azo fijaliana. Fa raha misy tena te hanaraka an Jesosy Kristy marina, dia mila vonina izy hitondra ny azo fijaliana. Dia tohizan'i Jesosy le izy hoe
tondra ny azo fijaliany ka hanaraka azy. Manao ny sitrapony zany, manaiky tariany lalana zany, mety lalana tsy mora fa manaiky hoe tia ny lalana dia ity ny andehanako. Tahaka ilay vavaka nataony Davida ao amin'ny Salamo 7:30 ny 7:20 sy ny 4:4 izy nilaza hoe izaho toetra Andriamanitra fantaro ny foko, dia raha misy lalana mampahory andehanako dia avereno amin'ny lalana mandrakizay aho. Zay ilay olona vonona hanaraka an' Jesosy Kristy, manontany ny lalana foana. Ndraindraiky itsika mivilivily lalana e, zay lalana mahasosoa atsika araka amin'ny fihevintsika, zay lalana moramora andehanana e. Fa manekea manao vavaka tahaka ny Davida hoe dinio aho Andriamanitra, fantaro ny eritreritro, izaho toetra, jereo sao dia lalana mankany amin'ny fahaverezana no andehanako. Zany hoe tsy lalana sitrapon'Andriamanitra, dia izao avereno amin'ny lalana mandrakizay. Atao fanao zany vavaka izany, dia tena ondry manaraka an' Jesosy Kristy ianao. Jesosy raha teo no miteny ao amin'ny Jaona 10:7-20 hoe ny ondriko mihaino ny feoko, ary zao mahalala azy ary izy manaraka ahy. Zay ilay teny hoe manaraka. Ny tena ondrin'i Jesosy Kristy dia manaraka azy, mihaino azy, mahalala tsara ny feony, ary Jesosy koa mahalala azy, zany hoe mifankalala tsara izy ireo. Misy kody kely fotsiny dia efa fantatra hoe Jesosy zay, dia Jesosy koa mihaino ny ondriny, ilay ondriko zay, dia mifampihaino dia manaraka zay hitarihan'ny tompony azy. Ry havako, zava-dehibe zany manaiky tarihin' Jesosy zany amin'izay atao rehetra, indrindra eto amin'ity tany fandalovana ity. Isika tsy mahalala zay ao aloha ao, fa Jesosy Kristy ilay fahazavany zao tontolo izao no mitarika atsika mba hatonga atsika tsy hiraparapa ao anatin'ny aizina. Maneke tarihin' Jesosy, zany raha teo no mpianatry ny tompo. Dia eo Jesosy miteny fahamarinana lehibe anankiray, zay te hamonjy ny ainy no havery zany. Zao ny zavatra rehetra eto amin'ity zao tontolo izao ity, ny arena, ny laza, ny voninahitra, ny zavatra sarobidy eto amin'ity zao tontolo izao ity, volamena, volafotsy, tsy maharitra. Fa zay sarobidy ambarany tenin'Andriamanitra kosa dia ny fanahinao. Ataony hoe aina ilay izy eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity, fa ao anatin'izay ilay hoe ny fanahinao. Ny sarobidy indrindra dia ny fanahinao, ary ny fiainana mandrakizay ho an'ny fanahinao no tanjona amin'izany. Raha mahafoy izao rehetra izao isika, mahafoy izay zavatra arena eto amin'izao tontolo izao noho i Kristy, dia mahazo ny aintsika, mahazo ny fanahintsika. Raha te hitahiry ny ainao ianao, zany hoe miaina ho an'ny tenanao fotsiny, miaina ho an'izay mahafinaritra ny tenanao, miaina arak'izay heverinao fa mety ho an'ny tenanao, dia ho very ianao. Mahafoy ny ainao noho ny Kristy, dia izay ianao ny voavonjy. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka 12:20, tamin'ilay lehilahy mpanan-karena anankiray, nanangona ihany, nanao trano maro, natao sompotra satria miakatra ny vokatra, betsaka zany. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny fanoharana io, fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala, anio ala no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza zay zavatra no arinao. Toy izany zay miary arena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Rehefa ianao tsy mihevitra ny ao ambadiky ny fahafatesana, dia adala no ilazan'ny tenin'Andriamanitra. Tsy malina, tsy mihevitra ny tena arena, fa nigalabona tamin'izay arena be, teto amin'izao tontolo izao. Adala no iantsony ny tenin'Andriamanitra anao. Aza mba ho adala avako, aza mba ho adala. Jereo no ho avinao ny ao ambadiky ny fahafatesana, manana fiainana mandrakizay ve ianao? Raha eto fotsiny ianao miara arena nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra, tsy manana fiainana mandrakizay ianao. Zava-dehibe zany fanontaniana lehibe mipetraka eto zany dia izao hoe inona tokoa ary no soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao izy nefa very ny fanahy. Tsisy soa tompoko, mahazo zao tontolo izao eny migalabona, tsy fantatrao rovina ianao ny andao an'izao tontolo izao. Ataovy azo antoka ny fiainana mandrakizay, ataovy azo antoka
ilay tena arena ho anao. Mampatsiahy antsika izany fanontaniana izany hoe tsy maharitra ny arena sy ny laza fa tsy reniny no tena arena, ny fanahy no sarobidy indrindra. Manohy amarana azy Jesosy fa na iza no menatra sy ny teniko dia nytoy an'le hoe ny tia ny tenenina amin'izay dia hoe mijoroa amin'ny finoana, aza matahotra fanesoana, torio ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy koa hijoro ho antsika. Izay ny ambarany ao amin'ilay tenin'Andriamanitra fa na iza no menatra sy ny teniko dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahiny sy ny an'ny rainy ary ny an'ny anjely masina. Noho izany tompoko, ny tompo manasa atsika hijoro amin'ny finoana, tsy homenatra ny tenin'Andriamanitra, hitory ny tenin'Andriamanitra, tsy homenatra ny Jesosy Kristy. Amin'ny farany kosa ny tompo dia rehefa ho avy amin'ny voninahiny sy ny rainy ary ny anjely masina dia tsy homenatra anao koa ny tompo. Misy eto Jesosy tsy ahita fahafatesana, mandra-pahita ny fanjakan'Andriamanitra. Nefa le olona andresan'i Jesosy tamin'ireny efa maty daholo, fa ny tiana lazaina dia le fanjakan'Andriamanitra nefa eto e. Rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy dia tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Efa miseho amin'ny fiainan'ny mpino ny fanjakan'Andriamanitra. Hita ny herin'Andriamanitra any amin'ny mpino tsirairay avy. Efa hitany amin'ny mpino tsirairay avy no mahampanjaka an' Jesosy. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka 7:1-20 hoe ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na ery fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Izany hoe efa eo aminareo ho lay isa-kely manazava tsara n'ilay tenin'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra nge efa tonga, Jesosy Kristy mitondra azy, fa zao fotsiny ianao koa ve afaka hitenenan'i Jesosy hoe ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra. Raha nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjinao ianao dia ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izany fanjakan'Andriamanitra izany no asehonao amin'izao tontolo izao, izany fanjakan'Andriamanitra izany koa no mampandeha anao ary antenenao any aparany. Tsy dia ao anao ny fiainana eto amin'izao tontolo izao fa any aparany any hiditra ny fanjakan'Andriamanitra, marina amin'izay ianao ao anatin'ny fiainana mandrakizay. Ny hevitra lehibe ny tsoahantsika teto izao hoe ny fanarahana an' Jesosy dia mitady fandavana ny tena, izany hoe tsy manao ny tenanao ho zavatra intsony ianao fa izy no lehibe. Fa ny loratena isan'andro, fijoroana amin'ny finoana dia ahatsapanao ary aparesy lahatra anao hatrany hoe ny tena sarobidy dia tsy ny eto an-tany fa ny fanahy sy ny fiainana mandrakizay. Tsy tokony homenatra ny finoana noho izany fa hijoro amin'ny mpahasahina. Ny fampiarana fantaniana apetraka eto am-pamaranana ho ahy sy ho anao dia ny hoe inona no mila hialako amin'ny fiainako andavanandro mba hanarahana an' Jesosy marina. Raha izay ary ny fanambaran'i Jesosy ny amin'ny hoe raha misy te hanaraka azy dia reto avy izay ny tany saina teo inona ny tokony hialako ary, inona ny azo fijaliako tokony entiko amin'izao za miteny izao, misy ve aza misalasala mitondra izany. Etrao fantaniana koa ny tenanao hoe mijoro sa menatra amin'ny finoanao ianao. Eto am-pamaranana dia teny tia no ambara amintsika rehetra. Ny tena kristianina dia tsy miahy na manahy ny amin'izay mitranga ety an-tany, na koa hoe izay mitranga ety an-tany sy ny amin'ny tenany. Tsy miahy izany izy ary tsy manahy izany. Fantany ny tena reny. Inona no ataony? Mitodika sy mifantoka amin'ilay fonenana ny an-danitra dia ny fiainana mandrakizay. Zay no arena sarobidy indrindra. Ho amintsika rehetra anie izany fandresen-dahatra izany ka isika koa na hoe tsy manany amin'izay mitranga eto an-tany fa ny zava-dehibe amiko dia izao any aparany any. Ho any amin'ilay fonenana ny an-danitra hiditra amin'ilay fiainana mandrakizay izany no arena sarobidy indrindra ho ahy. Vavaka isika. Tompo malalo misaotra anao zahay no ny amin'ny teninao tamin'ity fandaharana mamatonalina ity. Ta io ny fonay tsy iraikitra amin'ity izao tontolo izao ity. Ta io zahay mba tsy hiana anahy ny amin'izay eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa tsisy soa azonay tokoa na azonay raha izao tontolo izao raha very ny fanahinay. Aoka Tompo
any aminao no masonay a, any aminao no ifantohanay sy izoranay a, satria any no arena lehibe ho anay, dia ny fonenana efa homaninao Jesosy ho anay. Dia taio Jesosy ny fijoronony tsirairay avy eto anatrehan'izao tontolo izao, tsy ho sodoka ny zavatra mirentirenty atolotro izao tontolo izao, tsy hatahotra hitondra azo fijaliana ka anjary tsy handeha amin'ny fahamarinanao, fa hijoro tsy hatahotra esona latsa, fa ny zava-dehibe dia ny hanao ny sitraponao. Ho aminay rehetra ny tompo izany fanapahan-kevitra izany, ary ny voninahitra dia ho anao irery ihany Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Ho amin'ny tsirairay avy ny fitarihanao Jesosy Kristy, ary ataovy tena manaraka anao izahay ao amin'ny fahasoavanao. Amen. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tombotrano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Marika 3:10 andininy fa 5:30.